Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Ramatoa isan'ny filoha alefitry ny antenimieram-pirenena sy ianareo solombavam-bahoaka, ianareo lolon'i Madagasikara, Ramatoa ministry ny mponina sy ny firaisan-kina, ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, Ramatoa mpanolo-tsaina avy ny HCC, Ramatoa isan'ny vadina filohan'androm-panjakana sy vadina mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ianareo gouvernora manatrika eto, Andriamatoa préfet an'i Majunga, Andriamatoa lehibe an'ny distrika Majunga sy ianareo lehibe an'ny distrika rehetra, Andriamatoa be ny tanànan'i Majunga miaraka amin'ireo be ny tanàna rehetra, singaniko manokana ianareo vehivavy, tovovavy ary ankizivavy tsy ankanavaka, ianareo fikambanam-behivavy, ianareo lehilahy manotrina anay vehivavy eto anio, tompoko vavy sy tompoko lahy. Mbarakal Majunga e! Salam alaikum! Miara-mankalaza amin'izao tontolo izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy, isika eto Madagasikara androany. Koa ampifaliana no iarabako ny vehivavy malagasy rehetra na tratra izany. Koa ho mariky izany dia hiaraka anao alamako isika rehetra. Alamako! Alamako! Avereno! Avereno! Atambaro, atambaro, sotra petsaka. Mahatsiaro manokana ihany koa ireo trabona ary mankahery ireo fianakaviana trapahoriana noho ny rivo-doza izay nitondra takaitra tamin'ny faritra maro teto amintsika, koa amin'ny ray fotanteraka amin'izy ireo aho. Ny valomarsa dia fotoana iray ao anatin'ny taona, andiniana, anamafisana ny fanoloran-tena sy hanaovana asa mivaingana. Fanamarihana ihany anefa ny androany, fa isika rehetra manatrika eto izao, dia miara-malala fa isan'andro dia samy manana ny ady hatrany avokoa ny renim-pianakaviana sy ny vehivavy rehetra. Ho azy ireo no antony mahavory-lanina atsika eto Mahajanga, renivohitry ny faritra Boeny androany. Mankalaza ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy, manome voninahitra sy manome fankasitrahana ny andraikitra lehibe sany ny andriambavilanitra eo amin'ny fiarahamonina. Ny lohahevitra amin'ity taona ity hoe fitovian-jo sy fizakantena ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra dia manentana antsika. Ho an'ireo zazavavy monina lavitry ny tanan-dehibe, manonofo ny fianarany. Ho an'ilay renim-pianakaviana miezaka mafy mba hamelona sy hatafita ny zanany. Ho an'ireo izay miatrika ny esteny sy ny fandrabirabian'ny fiarahamonina. Ho an'ireo izay mizaka ny vono sy ny latsa ao an-tokantrano. Ho an'ireo vehivavy mpandraharaha mitady ny hevitra rehetra mba hampahomby ny sehatra misy azy. Androany dia mitodika manokana amintsika vehivavy. Tsy amin'ny vehivavy fotsiny aho, fa amin'ny maha-olona, mahafantatra sy mahatsapa hoe inona no iainanao. Marobe sy mavesatra ny adidy. Misy fotoana reraka ianao nefa mbola tsy maintsy mitraka. Aleonao mangina na dia misy teny marobe tiana avoaka aza ao anatinao. Manontany teny ianao hoe misy mahita ve ny ezaka ataoko? Androany dia tiako ny maneho fankasitrahana ho anao. Tiako ho fantatrao fa hita avokoa ireo ezaka rehetra izay ataonao. Tsy misy tonga dia mafy izany vao tonga teto an-tany, fa ireo dingana nolalovan'ny tsirairay avy no nanamafy atsika sy nahazoana tanjatsaina. Isika vehivavy rehetra manatrika eto ohatra dia ohatra mivaingana, fa ny atao hoe matanjaka dia tsy midika akory fa tsy misy ny fisedrana, fa ny zava-dehibe
dia ny fahaizana miarina sy manari-tena. Eo anilan'ny lehilahy dia misy foana ny vehivavy, reny, vady, olon-tiana, zanakavavy, anabavy. Manapirofo izany fa manandanja ny vehivavy, manakasina, tsy mora soloina, tsy mora adinoina. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny foronina hiara-dalana, tsy fanohitra fa hifanohana, tsy faninana fa hiara-handroso, ary izany indrindra no ilainay aminareo ry lehilahy. Ilainay ny sorokareo hianteherana amin'ny sarotra. Ilainay ny teny mamy avy aminareo raha sendra vakiviana. Ilainay ny fitiavanareo. Isika rehetra miaraka no afaka manangana fiarahamonina mirindra izay mametraka ny tsirairay amin'ny toerana sahasavy. Tsy kabary fotsiny ny fandraisana andraikitra fa asa mivaingana. Ny karakara bootcamp na formation intensive isika izay nifantoka tamin'ny aitarika, ny fahaizana mitantana tetikasa ary ny fandrarahana. Tovovavy miisa 500 avy amin'ny lavivaly-nosy no nisitraka izany. Hita sy tsapa fa tanora malagasy vonona, ilofo, ivoatra sy hiavitra izy ireo. Nanatanteraka hetsika ho an'ny tontolo iainana ihany koa isika teto amin'ity toerana ity, nanadio ny la plage, nanatsara ny tanàna tamin'ny alalan'ireo cocotier, koa manentana antsika mba hitandro ny fahadiovana sy hikarakara ireo zavatra mahafinaritra napetraka ireo. Nanohy ny tetikasa fanarenana ny alaonky ihany koa isika, izay manampy amin'ny fiarovana ny nofotany sy ny rivo-doza. Loharano karena ho an'ny vehivavy sy ny fianakaviana maro izay mivelona amin'ny jono sy ny azo an-dranomasina ny alaonko. Miaro ny antsoina hoe biodiversité ary mitahiry carbone izay anisan'ny manatsara ny rivotra iainantsika, mihoatra avy dinieny noho ny ala fahitantsika. Izany rehetra izany dia mariky ny fandraisantsika vehivavy andraikitra manoloana ny krizy ary tontolo iainana izay iainantsika. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tranon'ny viavy mandroso isika, toerana fanantenana sy fanohitra ho an'ny ampitso tsy misy herisetra. Sehatra ahafahan'ny vehivavy mahazo torohevitra ara-psikolojika sy fampahafantarana ny zon'izy ireo. Raha toa ka tany Antananarivo no ny antombohan'ny fiara-miasa tamin'ny tetikasa OP, dia anjaran'ireo ankizivavy mpianatra miisa 300 amin'ny kolejy sy lycée eto Mahajanga indray no nahazo fampiofanana. Ny lohahevitra amin'ny fampizarana dia hoe soratako ny hoaviko. Nianatra ny fatokisa-tena izy ireo satria ny zazavavy iray mahatoky ny tenany dia afaka mamindra tendrombohitra. Nampahafantarina azy ireo ny dingana afaka tanterahany satria mialohan'ny ny atratrarana ny nofinofiny dia tokony ho fantatra ny zony. Natoro azy ireo ihany koa ny fomba hatongavana olom-pirenena, mpandray anjara feno satria ilaina ny vehivavy sa miasa ary manana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Nomena toro-lalana momba ny fandraisana tanana ny safidy izy ireo satria tsy tokony izy vehivavy manaraka fotsiny ny fanapa-kevitry ny hafa. Namafisina tamin'izy ireo tsirairay avy fa azy ny vatany ka mila samy joro ary manda ny fanararotana sy ny herisetra. Na aliana, na mpihetsi-po, na fonja ary nanokatra ny sain'ireo mpiofana ny fifanankalozana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mahafaly manokana fa nasongadina ny ankizivavy tamin'ity taona ity. Eny, ianao ry ankizivavy, ianao izay miaina ao anatin'ny tolotolo feno fanamby sy sedra maro samihafa. Ianao izay matetika atao anjorom-bala nefa afaka mitondra fanovana. Ianao izay manana faniriana
mba isy olona an-tany ny fihetsem-ponao mba tena tianao nefa tsy omena safidy fa terena anatanteraka fotsiny ny sitrapon'ny hafa. Androany dia tiako ny manamafy fa manana anjara toerana ianao ankizivavy. Manandanja ny fanirianao, mendrika ho tanterahina ny nofinofinao. Hatramin'izay dia noheverina ho aitraitra ny fanabeazana ny tovovavy. Marobe ireo voatery mialandarana na tsekoly aloha loatra. Voafetra ho amin'ny andraikitra napetraky ny fiarahamonina no aviny. Iarahantsika mahafantatra nefa fa mifanohitra amin'ny tokony ho izy izany. Isika rehetra dia maniry ny ahita ny vehivavy sy ny ankizivavy malagasy mitovy zo, mitovy vitana, mitovy asina amin'ny lehilahy sy ny ankizilahy. Koa andao avadika ho asany teny ary araka an'olo-tena amin'izany isika. Iray aman-dreny, ianareo ny tompon'ny lakile. Izao ankehitriny izao no anorenantsika ho avon'ny Madagasikara ary manomboka amin'ny fanabeazana ny zanantsika vavy izany. Tsy hitsahatra ny anentana anareo aho hoe alefaso any an-tsekoly ny zanaka vavy ary toano izy ho tafita hatramin'ny farany. Ny ankizivavy dia matsilo saina ary ireo mitana ny laharana voalohany any am-pianarana matetika dia ny vehivavy. Zaho manokana dia resy lahatra sy manamafy fa ny ankizivavy no beazina dia ho tonga vehivavy afaka mandrava ny sakana. Vehivavy mahaleo tena, vehivavy mahay manokitra ny lalana izorany ary vehivavy mitondra fampandrosoana ny firenena iray manontolo. Avelao hisokatra ho azy ireo ny varavaran'ny ho aviny. Rehefa omenao azy ny fahalalahidin'ny fahalalana dia ho hitanao fa misokatra ho azy ny vavahadin'ny fampandrosoana. Aza terena anambady aloha loatra izy. Aleo izy manova izao tontolo izao. Toy izay ovainy izao tontolo izao amin'ny tsirariny sy ny tsy fidiny. Izany no inoko, izany no andrandrain'ny Madagasikara rahampitso. Makasitraka tompoko vavy, makatelina tompoko lahy.